Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Karamarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliagna no analorana fiarabagna amintsika jiaby agnan-tokantrano sy amin'ny toerana maro samihafa izay mitandregny tsy tapaka ny radio faniry amin'izao fotoana izao. Isaorantsika Andriamanitra amin'ireo fahasoavana maro nomeny antsika nandritra ireny fankalazana maro soso niarantsika nagnatontosa nandritra ny vanim-potoana Noely regny. Tafiditry amin'ny vanim-potoana tsotra mandavantaono amin'ny liturjia antsika amin'izao fotoana izao. Amin'ity alady tsotra faharoa mandavantaona ity dia omeny eglizy loha hevitra antsika dia ny hoe niasambatra antsika no sitraka Andriamanitra. Ndeha ao raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizy antsika amin'ity alahady tsotra faharoa mandavantaona ity izay arahiny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Karamarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky Isaia ampaminany. Nohony amin'ny Siona tsy angina aho, ary nohony amin'ny Jerusalema tsy alasasatra aho. Mandra-piposaky ny fahamarinany ohatra ny hazavany maraina, sy mandra-pamirapiratry ny famonjena ohatra ny fanelo. Ahitany fahamarinanao ny firenena, ahitany voninahitra ao ny mpanjaka rehetra. Kantsoiny amin'ny anaram-baovao ianao, izay nofidiny vavan'ny Tompo. Ho satroboninahitra eo an-tanan'ny Tompo ianao, sy hamamanandriana eo an-tanan'ny Andriamanitsika. Tsy hisy intsony ianao anao hoe inafoy, ary tsy hisy intsony antsony taninao hoe ifaringanana. Fa ny antsonanao dia ny hoe iankasitrahiko, sy ny taninao ivady ampakarina. Satria ny Tompo akasitrakanao, ary ny taninao ahazo vady. Tahaka ny ampakariny zatovo ny Virjiny ho vadiny, no ampakariny zanakao anao. Ary tahaka ny amalifaliany ampakarina ny mpapakatra, no amalifalianao ny Andriamanitrao. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
isaorana ny Andriamanitra. Izao eto iseho rehefa miakaranya, noreseny Kristy ny hery rehetra, katolony indray ny fanjakana. Izao eto iseho rehefa miakaranya, noreseny Kristy ny hery rehetra, katolony indray ny fanjakana. Ilafao inina ny kaloha efa nitokonao e mananaina, nikisarana kanako afe isanandro fampetoniwe tony vonjine kinilazao e bane kaolo eratane amtitolaka kalenitoko e sadima ataonani amboni kabarigarini firenene Sintina fkurena ene mamia timidene fijire ruande tinefye Isawenu ise ure fale paranya Ureseni Kristi bieri leta katulu nedaini fatakana Apagara mangarenata Kanila pamasin tazano Pamiteni kelay faefane Kaumeri dubreno Ke dunia sinasi faefane Pamire panara panazane Ifanati kento anda Peteni tu Mumasina yakufi Panita Nene mazembe Dituduo yaralete Paila sadini karitu Pe muturi yami firenene Isawenu ise ure fane paranya Ureseni Kristi Yeri leta Katulu nedaini fantakana Isawenu ise ure fane paranya Ureseni Kristi Yeri leta Katulu nedaini fantakana Katulu nedaini fantakana Katulu nedaini fantakana Vaky teny masina faharoa taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, maro samihafa ny fanomezana, nefa iray ihany ny fanahy. Maro samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo iray ihany. Ary maro samihafa ny asa, nefa iray ihany Andriamanitra, izay manao ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Samy omena fanomezana maneho ny fanahy izy tsirairay avy, mba hahasoa ny be sy ny maro. Fa ny anankiray omeny ny fanahy teny fahendrena, ny anankiray teny fahalalana, araka io fanahy io ihany. Ny anankiray finoana, araka io fanahy io ihany. Ny anankiray fahazoana manasitrana, mbola avy amin'ny fanahy io ihany koa. Ny anankiray ny manao fahagagana, ny anankiray ny maminana, ny anankiray ny mahafantatra ny fanahy samihafa, ny anankiray ny miteny fiteny samihafa, ary ny anankiray ny mandika teny. Fanahy iray ihany anefa no manao izany rehetra izany, sy mizarazara azy amin'ny isan'olona araka ny sitrapony. Izany ary ny teny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, inu aneteni janari manda furarni rajabe. Alleluia, alleluia, inu aneteni janari manda furarni rajabe. Alleluia, alleluia, keneteni janari fotutni acaranga jabe. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia,
mba tsika mianakavy aneny tompo ho tanteraka tokoa ny iza evanjely masina nosoratany masinday joany vonenahitra neo anao ry tompo tamin'ny zany andro zany dia nisy fampakaram-bady tany Kana any Galile ary tao ny renin'i Jesoa. I Jesoa sy ny mpianany koa dia nasena tao amin'ny fampakaram-bady. Noho iny lany ny dive ka hoy ny renin'i Jesoa taminy. Tsy manana dive izy ireo. Ary hoy Jesoa taminy, zaho sy anao moa no ahoana amin'ny zany raha vehivavy? Tsy mbola tonga ny fotoako. Dia hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay rehetra ho lazainy aminareo. Ary nisy siny vato enina teo, fidiovina araka ny fanaony jody, na alany rano indroa na intelo ny famarana avy. Ka hoy Jesoa tamin'izy ireo, fenoy rano ireo siny ireo, dia nifenoina hatramin'ny molony. Ary hoy Jesoa taminy, tovoza amin'izao ka ento amin'ny mpandahatra ny vafanasana. Dia nentiny, vao nanandrona ny rano voaova ho divay ny mpandahatra ny fanasana, izay tsy nahalala ny aviany, fa ny mpanompo nanovony rano no nahalala. Dia niantso ny mpampakatra ka nanao taminy hoe, ny an'ny olona rehetra dia ny divay tsara no arosony aloha, ary efa nisotro be ny olona vao arosony izay tsy tsara loatra. Fa ny anao kosa dia ny divay tsara indray no tahirizinao mandraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesoa tany Kana any Galile. Izany no santatry ny famantarana nataony. Naneo ny voninahiny izy ka nino azy ny mpianany. Ary fa afaka izany dia nidina nankany Kafarnaoma izy sy ny reniny mba amin'ny rahalahiny sy ny mpianany, nefa tsy nitoetra ila tao izy ireo. Alleluia, alleluia, ino aneteny Ndragnahary mandavurary ny raha jiaby. Alleluia, alleluia, ino aneteny Ndragnahary mandavurary ny raha jiaby. Alleluia, alleluia, keneteny Ndragnahary fototry atsaragna jiaby. Alleluia, alleluia, keneteny Ndragnahary fototry atsaragna jiaby. Izany ary kankalazaontsika ny teniny Tompo, dia neo anao ry Kristy. Ry kristianina ava-malala nofaranantsika tamin'ny alahady lasa teo tamin'ny fankalazana ny batemin'ny Tompo ny vanim-potoanan'ny Noely. Batemin'i Jesoa izay manambara ihany koa fa ny batemintsika sy batemy fibebahana fosiny, fa batemy mampiditra antsika ho zanak'Andriamanitra ka mahatonga antsika ho fianakaviam-ben'Andriamanitra, olo raika ao aminy tsika ziaby ho frately toty. Ka izay indrindra no nahatonga antsika nametraka fanontaniana araky ny fanontaniana napetraka ny Papa Masinday Papa Joan Paul Faharoa tamin'ny kristianina tany Fransa tamin'izy namangy tany. Fille aînée de l'église, qu'avez-vous fait de votre baptême? Ka izay koa no napetraka antsika ilay fanontaniana hoe nataosika inona moa ny batemintsika. Ka izay indrindra amin'izao fidirantsika amin'ny vanim-potoana mandavataona izao dia fandaliana-pinoana araky ny averimberitsika amin'ny etrehantsika ny zavatra maro eo amin'ny fiainantsika aoka ho foazina ny finoantsika.
ary izay no averimberiny ny papa François fa indrindra moa amin'izao taona masina taony jobily ny fanavotana antsika izao ary ho antsika manokana eto amin'ny diocese dia fidirantsika amin'ny synode fahafito fizanonana fahatelo fianakaviana eglizy kely mifampisimbana mifanasoa mikasaka ny soembonana satria piraitam-po ary ny mampiraitam-po asika dia isika vita batemy ary izay no matetika averimberintsika hoe je suis fier d'être catholique ka izay indrindra ry kristianina havana aokary samy an-tany tenitsika nataotsika hoana ny batemitsika satria rehefa zanak'Andriamanitra isika dia mivelona araka izay mahazanak'Andriamanitra izay mandray an-tanana ary mankalaza ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny mahazanany antsika ary mizara ilay famonjena nomeny antsika amin'ireo manodidina antsika ka mampiditra asika amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra asika izay indrindra ry kristianina havana no mbanjintsika amin'izao alahady faharoa mandavataona zao mampiditra asika tokoa amin'ny fiainana andavanandro ny tenin'Andriamanitra izay arosiny eglizy amintsika amin'izao alahady faharoa amin'ny mandavataona zao ny fiainan'i Jesoa izay ho hitantsika miandalana amin'izao mandavataona izao no zary fiainantsika satria kristianina isika zany hoe avy amin'ny Kristy izay anarantsika izay ka mitondra ny anaran'i Kristy isika izao no Kristy mpiarabelona amin'olona ry kristianina hava malala androany ny lohevitra dia hoe ny asambatra asika no sitrak'Andriamanitra ary dia izay tokoa no nahatonga olombelona any Jesoa Kristy mba eo anivosika i Andriamanitra ary anjarasika no mandray azy ary raha nahary asika hatramin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary asika ao amin'izay voninahiny izay ka nahasambatra asika no kasain'Andriamanitra indrindra ka manasa asika ary ry kristianina hava malala iaina izany rehetra izany miaraka amin'Andriamanitra satria efa eo anivosika tokoa Jesoa ary izay no azo asongadina ihany koa amin'izao alahady faharoa raha ny tenin'Andriamanitra no andesana azy miara-dalana amintsika tokoa i Jesoa ka fantany ireo etaetaposika fantany izay asa lohasika ka tanteraka izany raha miombona amintsika ka izy no manova ny fiainantsika ho fiainana sarasara kokoa io le averimberintsika matetika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra ny anao ny asa asika ary ho lavorary satria lavorary izy Andriamanitra ka matoa sy zarizary ny fiainantsika dia fataro ary fa sy asan'Andriamanitra no ataosika ry kristianina havana aokarisika ahay anararoatra ireto herinandro fito izay mampisaraka asika amin'ny kareny ka hanamafy ny finoasikasika anokana fotoana velona bebe koa ny fiovam-penitra mahery vaika entin'ny afatry ny Kristy ka manaiky ho avozy ny anson'i Jesoa isika satria izay mifanozo amin'i Jesoa dia miova ka okary ararotsika izao vanim-potoana izao fa indrindra izao taona masina izao taony jobily izao mba hifampitrahofa asika amin'i Jesoa hifanozo amin'i Jesoa isika ka izay mifanozo amin'i Jesoa dia miova tokoa ka ry kristianina havana ny mahadiso asika manko matetika dia mieritreritra mavita tena samyreritsika mieritreritra fa lavitra Andriamanitra ka mikofikofoka irery farany efa sy mahita hevitra dia mitady Andriamanitra hafa aza indrisy ka lavo amin'ny zavatra sy mety lasa mandeha amin'ny toerana izay sy tokony andehanana ka vao mainka aza mikorontana ny fiainantsika ry kristianina hava malala raha tiasika tokoa ary avao ny fiainantsika ka ho génération mpanorina tokoa isika anarina ireo tontolo maro samihafa izay potika ny tontolo iainantsika izay fantatra asika ny vokany amin'izao fotoana izao ary hitasika ny izay fiovan'ny toetrandro izay vokatry ny etraketraka asika olombelona ny tontolo mpiainantsika izay fantatra asika fa mikorotan-dava ary sy fantatra ny ho avy ny tontolo ny finoana izay potika satria tomasy aro sika fa lavitra Andriamanitra ry kristianina havana sarovy fa amin'ny fanatanterahana ny sitrak'Andriamanitra irery ihany no
lalam-pamonjenao ansika ary zay no ampitsahiviny zao taonjobily izao miditra amin'ny fiainana andavanandro tokoa izy Jesoa miditra amin'ny fiainantsika Jesoa satria tonga olombelona izany ary zay no aoka ho sapasika ary hitasika zany amin'ny evanjely zay nivonovakina tamintsika teo tamin'ny fampakarambady tany Kana tany Galile nanatrika izany fampakarambady zany Jesoa sy ireo mpianany sahirana ireo mpapakatra tamin'izany satria lany zay rehetra nomanina tamin'ny fikarakarana lany divay azo lazaina ary ry kristianina havana fa fambara tandindiny fiainansika andavanandro zay voalaza eto impiry tokoa moa isika ny miatrika fahasairana toy ny nanjoany ny mpapakatra tany Kana io impiry isika isanandro no lany zay eo ampelantanana mitovy amin'izany koa maro ny zavatra sy feno sy zavatra lany eo amin'ny fiainansika ka sahiran-tsaina isika maro ny zavatra mifaomaofao eo amin'ny fiainansika ho isika teo nefa sarovy fa eo anivosika Jesoa ary mampiova zava-dehibe raha mahasapa sika fa eo anivosika izy ary rehefa nidikan'izay dia mifoa ny finoansika rehefa mahatsapa isika fa eo anivosika i Jesoa ary saroviko ry kristianina havana fa eo anivosika koa i Masiny Maria ilay natolon'i Jesoa teo apotriny azy fizaliana tamin'ny Zoany indro ny reninao ary nanomboka teo Zoany dia nandrain'i Maria tany an-tranony ka hoka koa isika andrayan'ny Masiny Maria ka eo anivosika izy hikarakara sy kolokolo ka mahita sy mahalala izay manjoa sika ka manatona ary sika mandraisany Masiny Maria sika fa izy ihany koa miara mivavaka amintsika sy hoe mivavaka amin'ny Masiny Maria sika sanatria sy manompo sampy isika averimberina izay fa eo anivosika Masiny Maria reny izy ary miara mivavaka amintsika ka izy afaka mampita amin'ny Jesoa zanany ny etaetaposika ka afaka mamonjy asika i Jesoa enitsika zany tao amin'ny evanjely vonrenesika teo ka nilaza i Masiny Maria fa sy manandova isony izy ireo ka enitsika nefa nivalitenin'i Jesoa zay somary hafahafa toa mitsapa ny finoany Masiny Maria nefa fantatra sika fa miombina izy mianaka fa tamin'io fotoana io dia fantatra ny Jesoa ny zava-misy ka izay no mahatonga azy milaza hoe izao sianao moa no ahoana amin'izany raha vehivavy sy mbola tonga ny fotoako mazava izany kanefa fantatra sika koa ny teny nampitain'i Jesoa fa eo anivosika ary Jesoa ry kristianina havana ary zao eukaristia ankalaza isika izao izy zay efa nandresy ny fahafatesana nandresy ny rasy nandresy ny fiaina sy zarizary iainasika io ka aza misalasala ary ry kristianina havana mandray ny sakramenta ny fampihavanana zay famantarana mampiditra sika ao anatin'izay fiainan'i Jesoa izay ka mba ho fiainana miaraka aminy amin'izay ny fiainantsika ary mampiditra sika ihany koa amin'ny fiainana eukaristika izay fantatra sika fa ny sakramentany eukaristia dia mampiombana sika amin'i Jesoa ka io fiainana eukaristika io no azo amintinana ny zavatra ny seho tany Kana ary fampianarana ao ansika ka izay indrindra aokary mba ho fahaserovana an Jesoa tokoa ny eukaristia iainasika ary io fiainantsika io zary ho fiainana eukaristika ka eo anivosika Jesoa fanatanterahana ny sitrak'Andriamanitra no any lalana ho isika teo anova ny fiainantsika ho sara ary zay ilay rano niova ho dovay ao amin'ny evanjely ny dovay tokoa manko ry kristianina havana dia manambara fa fiainana sara niova ho sara ary zay no ankalazasika ny eukaristia famantarana izay tandindiny fiainantsika sara miova ho sara miaraka amin'Andriamanitra no ambaran'ilay fiovana ny rano iova ho divay ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia miova koa ny fiainantsika satria Andriamanitra anao ny asa sika ka aokary ho fampianarana velona ho asika ny ty fanomboan'ny taona zay nanoloran'ny eglizy an'ity famantarana voalohany nataon'i Jesoa dia ny fanovany ny rano divay ka inona tokoa moa nataon'ireo mpianatra ary nameny ny siny eniny izy ireo araky ny lazainy
Jesoa araky ny fampianarany Masiny Maria ataovy zay rehetra lazainy aminareo. Dia ino sika Jesoa nanambara tamin'ny mpianatra hoe fenoy ny siny. Io faminonany siny io fampianarana lalina ho antsika fandrindra moa amin'izao fanomboany ny taona izao. Ary hoy ny evanjely nisy siny vato enina fidiovana araky ny fanaony jody nalany rano indroany na intelo ny famarana avy. Ka hoy Jesoa tamin'izy ireo fenoy rano ireo siny ireo. Mino aho fa mbola samy mahatadidy ny fampianarana mikasika an'izany isika eto amin'ny diocèse. Ireo fampianarana mikasika ny sazoasota nanantenana antsika teo am-panomanana ny filan-kevitra pastoraly izay napiditra sika amin'izao sinoda izao, ary miaina sika ny congrès eucharistique, ary ny congrès eucharistique mampiditra sika amin'ny zao taonjobily zao, taonjobily izay ivelomantsika ihany koa an'izay sinoda fijanonana fahatelo zany. Ka silany andro ireo faminonany sazoasota aoka isika azoto iezaka mandrakariva anatanteraka ny faminona an'izay sazoa enina izay, ka tonga sika amin'izao taonjobily izao ho mpivahiny ny fanantenana, ho tabernakla velona mamafy hafaliana, fiadanana, fihavanana sady kristianina no malagasy anasitrana izao tontolo izao izay maratra tokoa, ary ahatonga sika tokoa ametraka an'izay fifandraisana vaovao, na fifandraisana amin'ny zavaboary zay, na fifandraisana amintsika samitsika eo amin'ny tontolo mpiainantsika, ary ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Ka oka ao an-tsaisika tokoa ny fampianarana ny mikasika ny sazoa enina desina, vavaka, fandaliana mpinona, fanompoana, fandraisana tanana, fivoriana, fankalazana. Averiko eto indray aoka ho fenosika vavaka ny fiainantsika, aoka ho fenosika fandaliana mpinona, ary zay no ataosika amin'izao sinody zao. Aoka ho fanompoana, fahafoizana ny fiainantsika, ary fandraisana tanana, fivoriana, fankalazana. Aoka ary iandresiny akamonona isika mba hovany Jesoa fahazotona, ho feno fahazotona ny fiainantsika. Torak' izany koa ialao ny fitiavatena, ka fenoy fahafoizana ho isika mandalina nio sazoa saota io. Ialao ny lainga ny fitapitaka ny risoriso, ka mpanjakao ny fahamarinana, fenoy rariny sy hisiny ny fiainantsika. Ialao ny tsy fitiavam-bava, ka fenoy fitiavam-bavaka ny fiainantsika. De fandray mandrakariva amin'ny Andriamanitra isika. Aoka isika anana faharetana, fenoy faharetana sy fahazotona ny fiainantsika. Aoka hiala amin'ny fahatahorana lalandava isika, ka aoka anana fahasahina ao anatin'ny fahamarinana. Izany no ampiova ny fiainantsika, ka ampisirony an'izay fiainantsika izay, satria izay ny divay manome tsirony ny fiainana, karaky ny mahatsirony azy. Fantatra sika fa raha ny zavatra lehibe dia manjary sisirony izy, fa manimba an'izay sakafo hoanina. Raha sanatria ataosika be loatra ny tsira dia efa sy azo hoanina ny sakafo, ka raha izay koa raha be loatra ny siramamy dia sy azo hoanina ny dite na ny kafe. Ka izay indrindra ovao ny fiainantsika, ka ny antoniny ary ny tsara sy ny mahasoa no eo amin'ny fiainantsika mandrakariva. Fa indrindra moa amin'izao fankalazana ny taonjobily zao, ka aokary ny finoantsika ho alalinintsika mandrakariva. Ary zay ny tena dikan'io sy ny saota io isika katolika ao, ka laliniko zay inoko, fenoko ny siny enina zay manambara ny finoko, fa sy mipetrapetra posiny ao, ka resiko atanana sy iainako izay inoko ho isika. Ka aoka ho tanteraka amin'ny fiainansika tokoa izany, sy hoe ipoerapoera isika sanatria, fa ao anatin'ny fahatsorana, ao anatin'ny fahamarina, ary ao anatin'ny fanaitretena no iainantsika n'izany rehetra zany, araky ny fampianaran'ny Mason-Dapoly ao ny vakiteny faharoa hoe samy omena ny fanomezany maneho ny fanahy masiny izy tsirairay avy, mba hasoa ny be sy ny maro. Fa ny anankiray omena ny fanahy teny fahendrena, ny anankiray teny fahalalana, araky io fanahy io ihany. Ny anankiray finoana, araky io fanahy io ihany. Ny anankiray fahazahoa manasitrana, mbola avy amin'io fanahy io ihany koa. Ny anankiray ny manao fahagagana, ny anankiray ny maminany, ny anankiray
no mahafantatra ny fanahy samihafa, ny anankiray ny miteny fiteny samihafa ary ny anankiray ny mandika teny. Fanahy iray ihany anefa no manao izany rehetra izany sy mizarazara azy amin'ny isan'olona araka ny sitrapony. Raha fitinina izany rehetra izany ry kristianina havana, samy nomena fahasoavana maneho ny fanahy isika sy kiraikiraika avy, ka amin'izay afaka mifanmena, afaka mifanasoa, afaka mifampisimbona araky ny lohevitra ny fijanonana fahatelo amin'izao synody rahantsika manatanteraka izao. Ka ireny fanomezan'ny fanahy masina ireny no talenta ao amintsika ao, ka hoentisika hifanasoa sy hifampisimbona. Izany no ampianarin'i Jesosy amin'ny evanjely raha milaza izy hoe fenoy ny siny ary zarao, zany hoe feno ny talenta nomen'Andriamanitra atsika isika ka oka izara izany ampiarabelona amintsika, ary rehefa mifampizara isika raha mifanasoa dia ho sambatra, ary arakaraky ny jaranao ny talentanao no mampitombo azy ary anasoavanao ny tenanao sy ny namanao. Ny lahatr'Andriamanitra araky ny lazaisika teo dia ny ampiadana atsika sy ny ansoasika, ka okarisika iombona amin'ny mandrakariva anatanteraka ny sitrany araky ny voalazany ny Masiny Maria raha nanentana ny mpianatra izy. Aoka isika anao izay lazain'ny tompo amintsika, ataovy izay lazain'ny tompo aminareo. Izany hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia iova koa ny fiainasika sy isika tokoa, fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noentisika mameno ireo sazoa maro potika sy foana eo amin'ny fiainasika, eo amin'ny fiainam-pianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina, fa indrindra eo amin'ny firenena ireny. Ry Jesosy Kristy eo amin'izao fahaserovana ny famantarana lehibe voalohany nataonao taokana izao sy noho ny fangatahany Masiny Maria reninao sady reninay be fitiavana izay sy misahatra mikolokolo sy mahasoanay. Ampio ary zahay ahay anatanteraka izay voalazanao aminay tahaka ny Masiny Maria reninao. Ampio zahay mba ahay hitsimbina ireo manodidina anay, ahay ameny sy ny mpiainanay ny sazoan'ny faharetana, ny fahazotona, ny fahamarina, ny rariny tsy hisy, ny fandresana tanana, ny fizarana ny finoana, ny fitiavan'ny bavaka. Ka amin'izay dia ho sambatra tokoa izahay ao aminao, ary dia tantera tokoa ny mahagenerasion mpanorona anay, ka ho eglizy olona velona eo anivon'ny mpiarabelona tokoa izahay. No izahay eo ove dia vonina mandrakariva izahay izara ny vaovao mafaly amin'ny mpiarabelona aminay, ka norona eglizy tranobe n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay, tranobe iombonana, ka hifampisimbona, hifanasoa, hikasaka mandrakariva ny soa iombonana. Ta eo ny fianakavianay mba ho fianakaviana misy anao ry Jesosy, ka ho eglizy kely tokoa ny fianakavianay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray,
olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania.